Tompolasy tovovavy ankafaliana no iarabanantsika rehetra izay tsy misaraka aminay eto amin'ny Real TV Madagasikara ho amin'ity alina ity no manasantsika rehetra ihany koa anaraka indray ny fandarana l'invité du jour ho amin'izao alina izao araka ny fanafantaranantsika tao anatiny fampalalam-baovao teo ho vahintsika ho amin'ity alina ity Andriamatoa James RATSIMA izy moa dia Mpandinika ny raharaham-pirenena mpanao politika ihany koa miarabanao tompoko ary manasanao androso ato anaty efitrano. Miarabanao tompoko ary misaotra anao nanaiky na sainy zao fandarana l'invité du jour zao eto amin'ny Real TV tompoko. Faly miaraba sy manaja ny mpiain'ny Real TV sy ny mijery rehetra ary manokana miarabanao koa Andriamatoa GASCAR ingany resaka ny firenentsika no ataontsika ataontsika mazava ho amin'ny mpiaino anareo. Mankasitraka tompoko ary anterina tsara zany fisaorana zany ataontsika hoe anisan'ny nationaliste tena mpiaro ny firenena tia tanindrazana zany James RATSIMA zany ary zany indrindra no ataontsika hoe vitsy ihany koa ny mpanao gazety mahazo anao amina plateau amin'ny fahitalavitra sala amin'ny tony zany no isaorana sy ankasitrana anao zany nanaiky an'izay fanasan'izay tsara aloha manamarika ho antsika ny tokantrano fa dia misokatra ary malalaka ho an'ny ankolafika rehetra ny fandarana l'invité du jour na mpanohany ianao na manohatra ny fitondrana io ihany koa isika rehetra zay teo an'io hevitra dia ambaraka ihany zany fa malalaka izao fandarana izao tsara ny manamarika fa akoatra an'ireo mijery amin'ny fahitalavitra Andriamatoa James RATSIMA dia misy an'ireo mpiray tandrazana amintsika ihany koa mihaino amin'ny alalan'ny Real 94 FM onjapeo zany misy ihany koa an'ireo manaraka ny page Facebook tsika satria mivantana amin'ny page Facebook zany zao fandarantsika zao zay anovantsika kopatanana ihany koa ho an'ireo mpiray tandrazana amintsika any ampitan-dranomasina any izay tsy misaraka amintsika isan'andro tsara ny alalantsika hoe iza marina ty vahintsika ity amin'ny ankapobeny aloha dia anisany nanangana n'ilay antsotsika hoe front patriotique na ny manda tehezany tena tia tandrazana Andriamatoa James RATSIMA tamin'ny fotoan'androny ary rehefa mahita amin'ny tarehanao ihany koa dia fantatra fa isan'ireo malagasy izay nivazavaza sy ny resaka voalohany ny tia NOUS malagasy na ny RGPH ty anao nitaky ihany koa ny amerenana an'izany ho an'ny Madagasikara efa tamin'ny ataontsika hoe fotoana zay niverenanao teto Madagasikara taoriana ny ianao tany ampitan-dranomasina tsara ny alalan'ny olona satria anisan'ny mpanabe ianao ankehitriny moa efa misotro ronono ianao fa nampianatra ianao tany amin'ireo firenena vahiny anisan'ny lehibe ihany koa anisan'izany ny Canada tany France sy ny États-Unis zany mba alalan'ny mijery atsika akoatra an'izay anisan'ny ny andraikitsary mpikambana mavitrika tao anatin'ilay antoko antsotsika hoe fihavanantsika zay niaraka tamin'ny pasteur Daniel Rajakoba tamin'ny fotoan'andro raha tsy diso ny fitadidiko tsy haiko na mbola ao ianao amintsika mifampiresaka zao torak'izay ihany koa ilay antoko hoe asanjatro ny fireneko izay nahitako anao ihany koa akoatran'izay tafiditra ao anatin'ny firaisamoam-pirenena monde justice ianao amintsika mifampiresaka zao raha tsy diso zay ngamba no alalako anao sara misy fanamariana na fanitsina an'izay fanadiny zay toka sotra indrindra tompoko feno de feno ny fanadidina nataonao Andriamatoa GASCAR tsisy ho ampiana tsony mazava zay filazana azy zay fa mpanabe ny tena azako ary manabe ny malagasy aloha iny ary ady vomanga anke hijavola ny voamasina mpitsetsika ao anatin'ny ady hevitra aveatrantsika raha sitraka ao aloha ety ampendohana dia maro ireo karazana antoko politika izay mivondrona manao fanambarana isy antokony ny ampanorama eny miaraka amin'ireo olom-boafidy na sombamboky na lolo Madagasikara mba fantanina manitikitika anao hoe ianao ve ao anatin'ireny antoko politika anampanao politika izay mivorivory etsy amin'ny panorama ireny amintsika mifampiresaka zao Andriamatoa James RATSIMA teny tokoa tsy hoe nivorivory ny tena natao teny fa mitady vahaolana ho an'ny firenena nisy fanambarana navoaka teny ary anisany namome ny sosikevitra tamin'izany nandanako teny dia tsy le hoe mpanao politika fa tao anatin'ny monde justice araka ny teninao tao izay tsy manaiky zavatra adosoana inina adosoana eto amin'ny firenena ka raha vo injustice no mipetraka
dia mitsangana ny monde justice mitady ny tena fahamarinana ary milaza ny zavatra misy monde justice zay mantsy firaisamonim-pirenena fa andriamatoa James Ratsima tenany mihitsy no antaniko hoe androany ve ianao sokajiana ho mpanao politika zany sa ho sokajian'ny mpijery ny fandarana ho inona ianao tompoko azo sokajiana amin'izay mametimety ny olona rehetra ny atongavaka eto dia tsy maintsy resaka politika tsika ny ao anatin'ny monde justice dia afaka manao politika fa le fikambanana irasamonim-pirenena io tsy manao politika fa ny olona ao anatiny afaka manao voaingana ry zahay dia nanangana ny section jeune satria be dia be eran'ny nosy no miantso dia ararotika kely manao kompatanana ho an'ireo mpiantso rehetrarehetra ireo raisiko daholo nareo dia azoko mena vetivety fe numéro-ko azon'ireo etsona Andriamatoa GASCAR 032 26 252 75 no etsonareo fa be loatra nareo ka tsy maintsy raitsiko tsikelikely makasitraka tompoko ya afaka manao politika ampikambanao anatin'ny monde justice ho ianao Andriamatoa James Ratsima ve manohana sa manohatra an'izao fitondran'izao mazava be le fanontaniana ary isorako manokana anao tsy hoe manohana na manohatra fa rehefa tsy mety ho any zavatra dia tsy maintsy lazaina azo lazaina sokajiana zany satria tsy mety amiko ny fitondrana amin'izao fotoana izao dia azo lazaina hoe manohatra fa tsy manonohatra fotsiny hoe tsy tiako ny mpitondra na tsy tiako ny ao anatin'ny gouvernementa na iza fa tsy rariny ny zavatra misy hoe eto amin'ny firenena be loatra ny kolikoly be loatra ny adalàna ataon'ny fitondrana io tena tsoriko mihitsy ary fa ambiko ny fitondrana ohatran'ireny dia azo sokajiana ho fitondrana dia misy maromaro azoko lazaina hoe mangalatra zany hoe tambajotra diolazy zany no mitondra ny firenena tompoko anananao proof zany zavatra rehetrarehetra zany sa tsy miteniteny foana mihitsy baraka olona ao anatin'izany tsy mitenitena mihitsy fa rehefa miteny dia manana proof ho resantsika sy anomezantsika ohatra zay avy eo fa raha va mijery anao amin'ny mampanao gazety mantsy fantatro fa anisan'ny titre république ianao hatrany amin'ny république faharoa dia efa nahitan'izany James Ratsima zany ny tena tenanay amin'ny mampanao gazety république fahatelo tsika izao fa efatra teo foana ianao ny vazavaza fantaniko voalohany aloha ohatrany tsy mbola tena nahita hoe toerana politika zay naharitra ny andreketanao mihitsy teto amin'ny firenena ny faharoa mifandraika an'izay dia hoe James Ratsima mivazavaza foana fa mba misy meno ihany ve zany James Ratsima zany eto amin'ity firenentsika ity miteny foana ny mpaminany fa misy miainy ve zay no valiko aminao tsy nivazavaza fotsiny fa matoa mitabadabada amin'ireo nositsika dia mila ny zany atao hoe souveraineté ny malagasy mbola zanatany ny malagasy mbola miaramila vazaha no mipetraka amin'ny tany razantsika ka tsy azo ekeny zany ninona moa no itabadaban'ny Flou Macron any Crimée hoe ny olona m'occupé tany amin'ny colonisation des crimes contre l'humanité nefa eto amintsika izy zany no ataony ary tsy vitan'izany fotsiny fa mamono miaramila vazange ka namono mpanjony malagasy be dia be nandeha tany zahay nivory tany mijery an'ireo vadina mpanjonireo fa matsiravina ny zavatra nataony ka tsy teny lava amin'iny fa matoa mivazavaza ary tsy nitady toerana politika mihitsy tsoroko aminao fa tapitra ny antso be dia be na tamin'ny teteza mity ireny ary ny farany dia tamin'ny fitondrana farany teo fa za tsy mbola niditra satria tsy teo tampenam-bava ny zavatra tiako dia milaza amin'ny vahoaka malagasy ny fahamarinana aminjena ny taranaka malagasy ny somary manahirana kely amin'izao fotoana izao dia tazako ianao nitakosokosina tamin'ilay filoha teo aloha marika ravalomanana tamin'ilay fifidianana farany 24 mandrakitriny tsy ataony zany olo zany ho fitaovana politika ve ianareo na ianao Andriamatoa James Ratsima satria tohatra ny tsy hitako zay valopabena aloha atreto rasitako tsy hoe ny filoha ravalomanana ny tiako na iandra rajoelona no tsy tiako fa safidy roa
satria nandalo fotoatsarotra amin'ny firenentsika saika tabataba be nisy filazan'ny amiraly aza hoe atahorana isy ady io zavatra io amin'ny fitaovam-piadiana maromaro ireo candidat collectif ireo no miteny an'izany dia nahita koa ny fitaovam-piadiana tafiditra teto dia variana hoe inona zany no tokony atao fa tsy maintsy mandray andraikitra tsy maintsy mijery hoe aiza ny lalanao le amin'ny firenena dia raha safidy roa sisany teo dia adidy ny manatrika hoe inona ny safidy atao fa tsy avela fotsiny amin'izao hoe tsy anao satria samy tsy misy tiako fa tsy maintsy maka safidy ianao satria ireo sisa ny safidy teo farany ary rehefa tena dinihana ary na izy rahalahy mianakireo ary amiko dia tsotrany ny eritreritra amin'ny ze fitondrana teto Madagasikara rehetra rahan'izay milaza izy fa mahavita anao zavatra izy rehetra zay mifanisy teo fa misy namelazina anao an'izany ve mbola profy ihany zany fa tsy afaka manao zay tiany le filoha teto amintsika na te anao azy zany teanao vahiny no mibaiko ary zaram-panao politika miala tsiny amin'ny mpanao politika fa zaho mahitsy fiteny andre Madagasikara tsy mpanao politika ireo fa concurrent toerana ny tedavina ka zay ny tanjon'ny mpanao politika aka-toerana zay tsy nataoko mihitsy fa ny tena ny masoko dia azahoany Madagasikara ny atao hoe tena fiandranam-pirenena souveraineté totale mba ho an'ny malagasy ny fananana malagasy hatreto aloha mbola tsy tonga amin'izay atao hoe fenitry ny atao hoe manana ny fiandianan'izay ve ilay firenena raha ny fijerinao azy manokana mbola baikolony any ivelany foana ve androantsika amin'ny resaka eo mariny zany paiko avy any ampita daholo ny tanterahany eto raha manao fifidianana renao jereo tsara ny fifidianana seto eto amin'ny firenena fa zay tiany mpanjanaka tsy maintsy lany zany hoe gesticulation participative no ampanaovana an'le malagasy apetraka daholo zao rafitra tsy vanina rehetrarehetra zao andrina n'le vahoaka malagasy amiko zany raha tena marina tsy mbola nisy fifidianana madito eto amin'ny firenena hatram'izay mandraka kehitra io zany ary ny rafitra petrak'ireo na ny CENI na ny HCC dia raha tsika malala ny zavatra ataony milaza izy fa mahay lalàna milaza izy fa miaro ny lalam-pandrenana lalam-pandrenam-panjanahana ny arovany fa tsy lalam-pandrenana ho an'ny malagasy vazaha vahiny no nanao an'ireo lalam-pandrenandreo tsinjoa ny tombotsoa ambahiny raha tena dinihana mbaty davo zay malagasy fantatrao fa vitsy no malala ny andininy ao anatin'ny lalam-pandrenana io na ray na roa fa ny akamaroany malagasy dia mbola badonireo ary rehefa tsy badony ara-pahalalana dia badony amin'ny tafika sy ny ady amin'ny vola zay ny tsy tatiko amin'ireo satria mihevitra amin'ny malagasy ho mpanjaka mivendrana raisiko tsiraray mihitsy zay raifitra zay fa melohan'izay ianao ny teny teo afa le lalam-pandrenana moa ty apelatanako ty zay oetiketo foana isaky ny misy vahiny mba afahantsika manaporofo hoe tena marina na mifandraika avy eny resan'le vahiny inona milay lalam-pandrenana zay ambaranao teo afaka manome ohatra ve ianao amin'izay ataontsika hoe ny vahiny no mibaiko atsika ny vahiny no nametraka nyty lalam-pandrenana zay ampiasaitsika amin'izao fotoan'izao ty andriamatotsy amin'ny iny lalam-pandrenana nanao iny ane dia tsy laniny vahoaka aloha azavany resakintsika mba azahoany milatsaka na ena ny taonany candidat natao daholo zao afetsena rehetrarehetra zao zany hoe lalàna natao anazy ny tombotsoany ary ny vahiny niaraka taminy tany ampita-tany sy izy namoroborona n'iny tsy lalam-pandrenana iny amiko fa lalam-panjanahana ohatrina hoana lalam-pandrenana zay tokony ho ampiasaina eto Madagasikara tsy mety amin'ny malagasy raha nitolo-kevitra avy aminao zany raha mbaranao fa tsy mety zany ty ampiasaitsika amin'izao fotoan'izao ty ilaina le lalam-pandrenana fa isika malagasy tompoko manana ny sotoavina malagasy manana ny atao hoe dina mpiarahamonim-pirenena azo atao tsara zany tsy mila ny système manapetraka ny vahiny ary miandraika kokoa amin'ny sotoavina ny dina mpiarahamonim-pirenena zany hoe démocratie zany république zany eny Andriamato Gasikara ka teny vahiny inona ny atao hoe république
manontany a indraindray hoe a lasa ny eritreritro republika ny zareo any epita ny hafa ny republika petrany aty amin'ny firenena anisan'ny zanahana rehetra hafa ary baikiny a système napetrana no arahana io le lazaiko anao io ny ACC zay milaza pahalalana ngamba izy rery ihany ny mamaky teny sy mahay lalàna fa de tena mihevitra ny tenany a ho mpanitsakitsaka ny zavatra ny soratany ihany tsisy zay zavatra hitsahany tsisy zay zavatra marina taony fa lainga fitaka ny vahoaka ary fanapona vahiny ny zavatra taony afaka mame ohatra ve ianao makasika an'izay fitsarana avy mbola lam-panorenana ny amin'ny hoe lainga tsy fanitsakitsahana izay tompoko raha sitaka hitatsika tompoko ny zavatra miseho tamin'ny fifidianana ny sesy teto na fifidianana ny filoham-pirenena io na fifidianana ny ben'ny tanàna io na fifidianana ny député io ala bato sy doublon nametrahana ny fitondrana io ary ny takeny io ny teny amin'ny mpanorama hoe ataovy ny fanadidina za raha mbola mamisy osikevitra hoe le collectif des candidats rehetra tokony angataka ny fameranana ny caution lohany a zay natratra 250 000 FMG 250 millions tokony averiny reny ary ny zavatra tsy nety rehetra tokony ahitsy nanaraka fotsiny ny baika avy any epita ny ACC nanaraka fotsiny ny zavatra tsy nety nataon'ny seni fa le seni mpanatateraka mody manisinisa vato a anisan'ny teny amin'ny seni a nanisa avy eo nafenina doly a de tsy navelana nanisa tsony zay milohan'izay seni zay aloha midika ve zay fa isan'ny tompona raikitra zany amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena zany ve ny ACC raha zay fanao-kevitra ho ety le JAUR RATSIMA alohan'izay tsy tompona raikitra fotsiny fa tena ao anatin'ny fanjanahana izy no manjanaka amin'ny malagasy sy mametraka lalàna ho an'ny malagasy zay tsy tokony atao amin'ny malagasy mihitsy manontany tena hoe mba malagasy ve izy ireo inona nanaovana nyreny amboletra reny fantatry zao a fa alabato ny papana tena tsy misy ohatry zany eran-tany fantatry zao tontolo zao zany ko inona nanekeny an'ireny raha izy a ny atao hoe miaro ny tena lalam-panondrenana satria zany ny anton'ny ACC haute cour de justice haute cour constitutionnelle le ACC justice ACC mitovy ihany reo fa ny haute cour ny justice keo mbola firaisaraisan'ny zareo ihany nanambatra azy ary ny ACC ary zareo fitondrana ihany nanao azy teo fa ny haute cour constitutionnelle nolazaitsika teo mialatsiny ianara le matoa JAUR RATSIMA ianao koa efa miresaka ACC antsika mialohan'ny idiritsika amin'le CHAINE tsaroko ny resaka n'ity le resaka fianiana ny filoham-pirenena teny tamin'ny fotoan'androny amin'ny resaka baiboly sy tsy misy baiboly tamin'ny farany teo afaka azavainao ve ny hevitra inona ny tena ho atongavana ao anatin'izay zavatra zay tsy azo afenina fa io fitondrana io no nandrara amin'ny baiboly hiditra mamasina io fitondrana io no tsy mila tarihan'ny filohan'ny ACC hoe laika dia tsy mila baiboly miditra mamasina ary tsy mila baiboly anaovana fiananana satria hoe laïcité zany laïcité zany ige azo resahana lava fa tsy valapatra amin'itsika fa raha vao miresaka baiboly ianao de lasa ny teritseritra andriamato GASCAR isaky ny herinandro zao misy tranomay misy doro misy trano voadona ny lazaina fa court-circuit era amin'ny Madagasikara io ao anaty baiboly tompoko na ny tondradrano na ny afo na ny aretina mandripaka io de voalaza ao anaty baiboly misy dikany zareo dragona manindry amin'ny Madagasikara ny tompon'ireo na tsoroko eto ny dragona lazaiko de ny France Afrika ny Mulaty ny franc-maçon reny ny dragona manindry ny vahoaka malagasy mety isy fandraisany amin'izay zany ny tsy fisian'ny baiboly tamin'ny fianianana ve raha nieritseritra ao zany franc-maçon e Illuminati izy daholo izy menakaviny ao ny akamarony izy menakaviny ao manana manabetsaka ao za tsy manenjika fa zay zany le fratritiny fa mitantara amiko hoe nanao zay nialako tao professeur fa sarotra maninona ao satria vao nahita aho izy de ny finianana tao amin'ny tanana ray ipeny amin'ny tanana ray baiboly de nianale misy an'lehibe kranina de izy hoe de sa manao an'izany ve ianao
manarana miala aho sy fa tsy navelany fa hoe atao janona fotsiny ilohanao fa tsy mahazo miala ary tsy rainy nanao an'izany témoignage zany fa betsaka ary le dogme franc-maçon dia tsotra ny eo anatin'ny lohany a famonoana amin'ny vahoaka rehefa tsy dakoro aminy ozy hoe lalana normal ny fahafatesana lalana tsy maintsy zoran'ny olombelona fa zay tsy dakoro amintsika zay tsy manaiky zavatra ataontsika dia alefatsika amin'izay lalana normal zay zany tompoko ny dogme luciférien ny franc-maçon miala tsiny a fa zaho a mahitsy fiteny ary mato GASCAR misy namako ao anatin'ny franc-maçon na ny milantena izy na izy ary betsaka reo manam-pahaizana taloha rehetra reo ao anatin'izany fa amiko le izy fraterie hafahafa tsy mety amiko a ny ataon'io France Afrique io zay lazaina fa tsy misy nefa mbola tereniny nouvel ordre mondial anao an'ny sitrapony ary ny teny mihitsy ny filoha Macron tsisy hafa miala amin'io io nouvel ordre mondial io maninona moa zay ataony ihany no ampidirany aty finoana malagasy nge ka ny malagasy rehetra nge ka ny amako na ny slamo na ny kristianina na mino an'Andriamanitra fa tsy terenao ny dogme ataonao any a zay efa teneniko teo fa dogme luciférien zany devoly inary resaka asiany ambaranareo etsy amin'ny panorama fa tsy azo itokisana intsony a tsy afaka ny anatotosa fifidianana intsony zany a nahoana n'izao nareo vao miteny a fandatritsika fa io rafitra sy mpikambana miseny amin'izao fotoana zao io tsy voa izao fa efa teo io a hatramin'ny fitondrana teo aloha satria ve rehefa tsy metimety aminareo ny zavatra ataony ve dia hoe tsy mety a sa rehefa tsy mety aminareo mivoaka mpifidianana dia ilay seny notondrona ho tomponantoka Andriamato James Ratsima mahafinaritra ihany koa le fanontaniana satria tsotra be ny valiny zeny io a dia rafitra napetraka ny ACC a dia rafitra napetraka ny mpanjanaka ny taloha raha mbola nampiana an'le hoe CES vo nametraka an'io seny io dia efa zany tabataba voalohany hoe a zay nametrahan'ny mpanjanaka an'io a dia ady an-trano zany hoe a tsy manakatao reo manomana fangalaram-bato nataon'ireo ary teto amintsika voaporofo zany nisy fahafatesana tetany amin'ny bureau tany na nylazaiko fotsiny tao aminao fokotany kely misy a bureau efatra ny tao niova daholo ny valin'ny fifidianana dia zany ve no asan'le seny ary tamindreny a satria nisy premier tour ny élection présidentielle za tsy nanoana na ravalomanana na iandry fa candidat hafa ny toanako candidat vehivavy tsara ny toanako dia zao maninona loatra no nambolena an'io seny io a ny kolonia rehetra any Frantsa ve misy seny any am ve misy an'ireo rafitra petran'ireo nametraka système-ndreo no lazaiko anao hoe république inona no nametrahany an'ireo zany na nolazaiko anao tsy mitovy ny république any aminy sy ny république eto amintsika raha ny hevitra ao ary ve tokony horavana ve zany le seny tokony hiverina indray ary amin'ny ministèrany atotany indray ve no hikarakara ny fifidianana eto Madagasikara zany io no lazaiko hoe le fifidianana mihitsy no tsy mety amiko raha fifidianana ohatran'izao atao zao metimety amiko a tadidinao fa nisy atao hoe filoham-pirenena tena ty tany razana saika mba hanao zavatra ohatran'ny tany Mali mba tsy ilazako ny anarany dia Andriamato tompokolà Ratsimadrava teny vonoana satria te hanao zavatra tany Mali torak'izany na nietsika aza miaramila ka te hanavitra ny firenena dia ny tereny CEDEAO SADC sy ny rehetrarehetra reo rafitra ireo ny terena hanovan'ny système rehetra dia iverenako kely mikasika ny Andriamato Andry Rajoelina nandalo teto ne ny ministre ny rahambahiny frantsay ary iny tsy mandehandeha foana raha tsy misy antony lehibe ndraiko tamin'iny fa samy manana ny zavatra fantany dia nahazo ultimatum ny finoatsika hoe hijanona président ianao a sa noy an'ny négociation ny îles éparses zay ny nandana ny tato ka anjarany Andriamato Rajoelina miteny ny tena zavatra nataony niaraka tamin'ny Jean-Yves Le Drian inona ny resaka nataony a inona ny mahatonga azy mangina tanteraka nefa ny tabataba teny CCI vato hoe a takitsika ny restitution azao no ataotsika fotoana iray goavana
tany amin'ny Nations Unies io no tokony resahana an'iny a ils épargnent. Rehefa tsy niteny an'iny ianao a dia trahison amin'ny vahoaka malagasy zay. Ary manaiky baikona men'ny vahiny. Ny tiako tenenina zany zao efa miresaka ils épargnent ihany mantsy ianao. Io aloha zany ny zava-misy. Na ny ataontsika hoe ny antemerandeo olona frantsay rehefa nanamafy tsy ho averina amin'ny Madagasikara io a ny antemerandeo olona atsika aloha tsy namaly ny fanjakantsika ihany koa tsy nandenesapeo efa misy ihany nefa n'le komity zay manao ny fifampitindihana amin'izao fotoana izao zay farany teo moa tratran'le coronavirus dia tsy raiky tsy ilay fihaonana tokony natao tany France tao aoriana n'le tetsy andafy avaratra. Inona zany no tokony ataontsika hoe dingana tokony atao Madagasikara ao anatin'izay fitakin'izay raha ny hevitra manokana raha io tranga sy zava-misy amin'izao fotoana izao io. Araka ny teninao teo a dia na ny sena frantsay namoaka an'ireny ary nisy taonge ny teny tsotra hoe any malagasy fa verenao any aminy azy. Ao anatin'izany ny antokony Jean-Luc Mélenchon zay tena miteny hoe anareo malagasy ny nosy. Ary ny lecture ny famakina politika lazaiko aminao amin'iny nataon'ny Sénat sy nataon'ny Macron hoe ici c'est la France reny reny ene sy tsapany ao anatin'ireny a dia tsotra be ny fijeriko azy fandakana lavitra ny négociation fa tsy resaka an'iny aloha elaela satria any amin'ny any koa misy élection zay a iseho atoato dia miaro ny sezana izy ny filoha Macron zany io a rehefa rahantsika mahita géopolitique ndresahako kely aminao a na ny républicain zay contre taminy aza lasa miteny dao hoe tous dirait Macron satria matahotra ny Marine Le Pen izy ny olana tsotra amin'ireny dia mazava amiko a tsy mety a ny fanitsakitsahana ny tany malagasy a fa tsisy na ray metakare azy anazy ka ny politika atao anatin'ireny a dia ny morana lavitra ny négociation fa izahay tompoko tsy anaiky ary ny tena marina ary ho avelanay a ny filora joelona iresaka an'io a izy ny teanao an'iny ene tsisy nanery azy izy nanangon'olona tany amin'ny CCI reny tokony teny izy tamin'ireny ka rehefa tsy miteny ao tamin'ireny a dia trahison ny vahoaka malagasy zany fanaovana tsinitsinina ny vahoaka mantsy amin'le hoe nareo tsy anaiky hijanona ve tsika ao anatiny atao hoe fifampidiniana ara-diplomatika sa hivadika amina ataontsika hoe paikady hafa mihitsiny a inona le hoe tsy anaiky zay a itsika malagasy na ianareo fa alizy manko isika mety anana ny heritsika ve hiatrika amin'ny la Frantsa ao anatin'izany a raha resaka samy tafika ve avita hifanehatra amin'ny tafika la Frantsa zay anisan'ny firenena matanjaka ihany koa amin'ny fananana tafika maneran-tany a inona ny paikady na ny lalana tokony adianatsika zany hatreto ao anatin'izay rehetrarehetra zay fa tsy janona ho tabataba fotsiny satria toa ohatra ny tsisy miaino ihany tsika tsy hoe tsisy miaino tsika fa tena miaino ary zareo ny tafika hoe ady ara-tafika izany fantany tsara fa tsy maresy azy tsika ny ambassadeur ny taloha ary le vehivavy lasa iny laza mahitsy izy hoe iady ara-tafika aminay ve nareo fihetsiana ady zany ka ao amin'ny lampatanana anatananareo izy nilaza fa nazy ny nosy mbola fihetsiana faharoa zany be ny zavatra efa nilazaiko momba n'izany a fa raha hoe ady ara-tafika raha tena zay ny ilaina ka ho tonga amin'izany ndrazambe atsika inge namoany ainy miaro amin'ny Madagasikara fa misy zavatra lazaiko anao ty reo firenena betsaka reo miaro amin'ny Madagasikara be debe a vitsy no a manaiky ny la Frantsa satria tsy nisy zavatra contraignant le izy naniry amin'ny Frantsa tsy maintsy amenareo zao nefany a efa firenena be debe io no lazaiko hoe a fotoana ray goavana fa inona ny efena filotany menatra amin'ny vahoaka malagasy inona ny tsy nitenena ny tany fa nandefa amin'ny PM tany dia CVO ve ny resahanao any nefa ny zavatra be debe ny tokony resahana inona ary zany resaka zany so dia fanaovana tsinitsinina atsika malagasy io no lazaiko anao hoe tsy vendrana amin'ny malagasy ary raha hoe tena ara-tafika ny teneniny zavatra nitakiko voalohany teto ary be debe ny conférence nataoko dia ny amerenana ny renosy ireo ary ny teny mihitsy fa nanana contact amin'ny firenena matanjaka tamin'izany na tamin'ny élection présidentielle reny ary
nilaza tamiko hoe maninona ianao tsy nilatsaka fa ianao no tena patriote eto. Tsy seza ho any ty zarika, tsy mila seza. Fa ny fahaleovan-tenan'ny malagasy a mba tsy ho andeva eto amin'ny taniny malagasy. Zany hoe souveraineté any firenetsika tanteraka. Ary na fireneniza na fireneniza efa nilaza mihitsy ary satria miaro ny firenena afrikanina zay voatsindry lava teny Rosia zany teny mihitsy izy a fa afaka manampy ny tafika malagasy, afaka manao formation, afaka manome fitaovana, afaka manao zavatra dehibe tapatapahitsy teo amin'ny parkin'ny fandraisam-bahiny iray zay. Fa izao ny frantsay a manao ny ataony nilazaiko anao teo crime crime contre l'humanité ozy kinona nampiarana zany aty amintsika ary na hoe a ady aratafika anie tena tedaviny afaka miantso firenena hafitsika fa ambiko tsy mety zany tsy tiako ny anaovana sahanady ny firenentsika satria izay ny tanjon'ireo koa mba azahotsika ny tena fahaleovan-tena ambiko manko a tena fahaleovan-tena terenina ataon'ny razambe atsika reny betsaka amin'ny matina moniny ainy fa le taranaka tatorina nangina ka amaranako an'izay resaka nosy malagasy zay ary mety mbola isy fanantenana ve ny azahoantsika andreo nosy ireo raha ianao manokana no anontaniako any matotsy amin'ny saratsio io andreo Madagasikara dia mazava famarinana foana ary samotsarainy ny famarinana daholo ny rehetrarehetra na inona tao a dia tsy fitsarany eto tany ihany no misy fa misy koa ny atao hoe justice divine. Ain'Andriamanitra ny zavatra rehetra, sokafan'Andriamanitra verset biblique nilazaiko anao ty hoe avec Dieu tout est possible. L'impossible devient possible. Et si nous sommes avec Dieu, qui sera contre nous? Azo lazaina amin'ny teny malagasy zany hoe rehefa kintsika amin'ny fahamarinana sy amin'Andriamanitra ny fiainantsika hainy foana mamolalana any amin'ny zeveritsika fa tsy misy. Zavatsara mihitsy no anatin'izay ndao ary fa mifandraika amin'izay ihany saingy ao anatin'ny tena devitra sy vaovao mafana ihany koa amin'izao fotoan'izao manko a ny resaka zotra mpitaterana anabakabaka eo amin'ny Madagasikara sy la Frantsa fantatritsika fa raha tokony hisy ny sidina zay nataon'ny Air Madagasikara omaly alatsanainy fa 2020 dia nofoanana zany manoloana ny fanambarana zay navoaka amin'ny frantsay zany amin'ny hoe tsy fahafahan'ireo ataontsika hoe mpisidina avy aty Madagasikara zany miditra ao amin'izany firenena la France zany ny fanontaniana voalohany aloha mety hisy ifandraisany eo amin'ny lafiny ara-politika ve zay fa ny farao ihany koa tsy maintsy ho resantsika ny teknika ny antony mahatonga an'izay hoe fanafoanana ny fidiran'ny kompania mpitaterana malagasy anapakapaka io resaka io zany any amin'ny tany io ho anao manokana inona no andikanao an'izay zavatra zay eto Madagasikara sy any ivelany? Zavatra maromaro no valiteny amiko anao. Momba ny Air Madagasikara aloha dia anisany mba tsy ilazako hoe zany voalohany no nitaky hoe aza mividy an'iny 340 iny fa poubelle aty Afrika Australy tika. Zany hoe zavatra tsy tiandrareo hoe fa fatina avion no alefany aty ary saika niteraka accident maro niteraka adievitra tena lalina no nilazaiko hoe zavatra tsy fividy no terena vidin'ny République Malagasy. Tao Mamasina no nitabataban'ny Flou Rajoelina hoe hividy avion vaovao tsika dia ireny ve ny avion vaovao no vidinao dia za ndray no enjehana rehefa avy eo zao le izy ny sidina Air Madagasikara tsy mandeha io ao ny côté technique ao ny côté politique ao ny côté économique fa tsotra be ny amin'ny valiteny ianareo aina manjery rehetra tsisy zay tsy terena ho amoaka ny lainga matetika atao momba ny Covid-19 sy lainga tsara lahatra rehetrarehetra io momba ny Covid
Karanier Madagascar felo zay hoe lainga le izy. Lainga le izy. Inona malangy anazy aza vao. Ohatra fotsiny. Lazaiko anao nisy maty namako. Matin'io aretina io. Mba tsy teny afa-tsy tompoko Laramafadraona zay nalevina tamin'ny folo alina tany Tosy. Ary misy olona vao amin'ny fitondranao rafozana député nandrasana. Zany hoe misy rasisme ve zany eto amin'ny firenena. Misy malagasy tsy mitovy saranga ve eto amin'ny firenena. Amiko zany fanaovana tsinitsinina ny fomba malagasy aloha. Ary manarakaraka an'izay ny faty nateraky io Covid io neka be debe raha tsy jery afa-tsy reny lambamena tsy maraky reny. Misy namako manana corbiara 7 manao 2 tours. Ary ao anatin'ny ray andro mavita mandevina firy. Jerevana fotsiny eny ny faty niditra tao amin'ny BMH dia fantatra hoe inona maty. Le antotanisa zany io ambaranao io fa hoe tsy marina ve sa inona. Tsy marina mihitsy. Tiana ho atongavana zany mba ho fantatry ny mpijery le diso ny antotanisa. Fa nanaovany azy dia zay rehetra nanaovany testa ihany. Ary vitsy ny testa natao. Ny fitiliana zany tsy ampy. Tsy ohatrany tsisy dikany. 4 millions malagasy nefa firy ny testa vitany. Dia zay natao testa ihany lazainy. Fa ny maty rehetrarehetra afenina. Nefa hitan'ny olona daholo ny mandalo mandevina makany any Anjanahary ny faty déclarena ny commune betsaka ny profo azo lazaina hoe laingy ireny. Fa zay maty zany sokajiana andriamatoa zay misy ratsima ho matin'ny Covid-19 avokoa ve zany? Tsy izy rehetra maty Covid-19 fa ny akamarony matin'ny Covid-19. Ary jerevana fotsiny eny ny salanisa dia mazava hoe isa-taona misy an'izao matin'ny tazomahery, isa-taona misy an'izao dia ataonao ny différence dia vita. Momba ny gestion zany tsy ampianarina fa aza laingy anotrany io ny voaka malagasy. Terenao anaraka ny ataony hoe inona moa filazany azy système sanitaire ozy zany hoe tsy mahazo mivoaka fa tsy maintsy miboka. Le fipetra ataondry zareo. Nanareo aza naovan'ny fipetra. Hoe tsy maintsy avoaka anareo ny zavatra lazainy na lainga na marina tsy afaka manteninareo fa tsy maintsy mamoaka. Vitsy ao anatin'le fianakiazana mantsy na ny réquisition le ka izay réquisition zay mihitsy ao anatin'izany ny hermady. Inona tsy antony réquisitionné ny hermady? Fa ny olona réquisitionné ny hermady ianao maivava tamin'io. Hoe ahitsika ny solika, ahitsika nyzao. Avy hoe mandanga hoe nandaovana karamam-panjakana nanaovana an'izao. Maninona tsy ahidinao vidiny solika. Réquisitionné ohatra ny rehetrarehetra io dia mahazo aina kely, mahazo oxygène kely ny voaka malagasy. Na oxygène zany na respirateur fitsaboana na inona tokony hazava. Aiza le hoe comité scientifique napetraka momba ny Covid io. Tsy nahintsony ampy ve ny fitaovana. Ary le doro-trano lazaiko teo na ny fitaovan'ny pompiara inge tsisy ara-dalàna manao zay vitany fotsiny izy. Tsisy zavatra mitombona mety ataon'io fitondrana io. Miala tsiny fa tsy manentsika fa milaza marina ao zavatra marina ny lazaiko tsy azo fikanina ary matoa lazaiko dia manana profo tena tsy mety amin'ny UR Madagascar io dia tsotra efa nanarina foana miteny foana fa io nataony io ohatra ny nananatra teny Ambotry Manjaka aza manao an'io mbola nisisika anao ihany nefa avy eo ny verindalana ihany. Nananatra zavatra be dibe ary ny tana masoandro hoe tramo hoe miamia efa niteny fa zay zavatra tokony ho vitanao tenenina fa tsy fitahana amin'ny malagasy. Ary raha ohatra ka resaka ny hermady fotsiny tsika azonao ampitinina ny vidin'ny solika raha vao réquisitionné ny hermady azonao ampitinina ny vidin'ny azonao ampitinina ny malagasy amin'ny fahefany vidiny zay efa tena mahantra vitan'io fitondrana io ao anatin'ny herintaona nampahatra ny malagasy rehetra. Tsy mbola nahitan'izany mampahatra ao tsisy classe moyenne ntsony zao tapitra mahantra le malagasy ary ny mahavariana inona loatra ny ataon'ireo amin'ny conseil de ministre ils sont à court d'idée. Tsy manan'olona, tsy manana hevitra, tsy manana zavatra ampandrosoana an'le firenena. Satria izay ny teneniko aminao hoe côté économique koa
ao anatin'izany ny hoe inona ny relance économique nataon'ireo ny entreprise malagasy ny mpandraraha malagasy nge ny tena tompon'ny Madagasikara reo ny mampandeha ny raharaham-pirenena malagasy reo ny mampandeha ny raharaham-pirenena eto amintsika ao anatin'izany ny tourisme zay gina tanteraka tapaka ao anatin'izany ny mpandraraha rehetra malagasy zay fehezina amin'ny hetra tao an'izao rehetrarehetra zao nefa enao ihany no miteny na momba ny jiro io hoe tsy aloha io fa niverin-dalana nge hoe tapahana dia natahotra ny tenin'ny olona dia niverin-dalana ay malala tenenina ihany ko maninona ny manentsika olona ny ataonao raharaha Andriamatoa Gasikara fa aza atahotra n'io ny vahoaka malagasy tsy mety aza enjehana tompoko ny vahoaka na marina nataonareo na laingana nataonareo na fitaka aza enjehana vahoaka malagasy fa samy manana maha-olombelona azy izy manana zoany maha-malagasy azy izy ary a samy laza ve nareo amin'ny fitondrana fa tsisy mpangalatra ao aminareo ny olona rehetra sokajinareo mangalatra lazainareo mpandangy lazainareo mitady seza lazainareo mbola veriko any a betsaka ny antso fa tsy mbola nantso indrindra io teteza mety io na mesafidy inona ny tiako fa tsy tany ary tsy nanitsaka ny tongotro tao mihitsy tsy nametraka ny tongotro tao tsy mila n'izany fa ny laiko famarinana fanavotana taranaka malagasy tsy ho andevy eto amin'ny taniny zay ny joroko zay ny nananganana ny front patriotique zay ny joroko ao anatin'ny monde justice zay mitady afa-tsy ny famarinana ao amin'ny lafin'ny valanaretina zay ihany mantsy andraisanao dia tonga dia tohizatsika raha mitolo-kevitra avy any aminao zany mandeha ny mpanohatra milaza fa hajanony amin'izay le ataontsika hoe état d'urgence sanitaire na ny amiana ara-pahasalamana fa lava loatra asa ianao ve ao anatin'le mihopokevitra ao anatin'izay ny faharoa dia zao raha mijery an'le antotanisitsika raha mijery an'le fitantanana an'le varinaretantsika ohatra ny tazana efa manomboka memena ihany la ataontsika hoe tany nitsanga vaovao eto Madagasikara ohatra ny mba mahita ihany ianao hoe mena ihany koa ny tahapahafatesana tsy efa fahaiza mitantana sy vokatra ve zany Andriamatoa RATSIMA sa inona ny tena isokajinareo zany ny asa nataon'le fanjakana nandritran'izay enim-bolana mahery tao anatina valanaretana sy amiana ara-pahasalamana zay état d'urgence sanitaire aussi nanaovana an'iny ene tsy dia tena le vahoaka loatra fanaovana marché de gré en gré ny asa rehetrarehetra dia izy ihany milalao azy tao ny marché du travail dia izy ihany nanao azy tao ary zay tiany no ataony zay ny anton'iny voalohany faharoa namoronana n'ity covid CVO organique ty tsy ody faty anga izy io ody faty ny filazany azy ko maninona mbola terena hiboka ny gaz carbonique ny olona ody faty ozy dia tokony navelanao ny vahoaka hiasa navelanao ny vahoaka alalaka hitady vola zao izy mahatra tanteraka malagasy rehetra ao tsy akanavaka efa mba manomboka ame misokatra ihany isika ao anatin'le déconfinement zay ambara isaky ny foloako dia toizany ihany le izy satria mbola tsy vita ny zavatra tiany atao tokony hofaranany ve zany le dictature reny le amiana zany ve sa le amiana ny eo efa ny any apita rehetrarehetra any efa samy nalalanyio ary tsika pakatahaka ny any apita ny tena ny alaitsika tahaka dia ny frantsay zay patron andry zareo reo ny patron ihany ny alainy tahaka zavatra ataon'ny frantsay dia ataony aty amintsika zavatra ataon'ny frantsay na momba ny fitsaboana dia atao aty amintsika nanantsika za tsy contre ny imra zay nanana fanafody tena purement malagasy fanosolokiana ny imra nampanaovana an'izao rehetrarehetra dia niterena areo manampahaizana malagasy anaraka ny sitrapon'le fitondra amiko zany na tika ve zay fa tsy koa masamy teny fa tsy animra koa zany le sevoanazy mihitsy nanana ny azy ny imra fa avy eo nampitenenina hoe zao ataonareo dia izy nanao ny nataony reny fa tia ny lazaiko ianao raha io fanafodioany zaraina tany Afrika anisan'izany Sénégal
laza aminao zao nefany a fa miantso mpanao gazety mihitsy ny sénégalais manary any amin'ny poubelle le CVO organique tsy mamena raha ve zany ary tsy izy rery fa firenena maro manao an'izany ary tsy navela niditra tao a Frantsa na ny CVO organique io na ny avion malagasy sendra nadalo tany ampita-tany lazaiko ianao ny fahafahambaraka nahazo ny mpandeha ty Madagasikara tsy atokisanay ny fitiliana ataonareo tany ankaratainina daholo nareo tsy itokisanay ny zavatra ataonareo any Madagasikara tsy mahazo miditra eto CVO nareo rehefa patron no teny dia tsy mahateny reo zay tenenin'ny patron any any inona ny zava-bitan'izay fitondrana nandalo teto satria tsotra ny teniko efa nazaiko anao teo fa mandray baiko ireo manatanteraka baiko ireo ary raha tena teanao zavatra ary na vonoina na atao sesitany na rahonana mba hangina dia rehefa tsy vitan'izay dia mampiasa ny rafitra eo am-pelantanana izy anindrina n'le vahoaka malagasy. Oa dia matoa James Ratsima patron anao ianao mahitsy le fanontaniako tiako mba ahitsy ihany koa zany valiteninao afaka miala afaka misaraka amin'ny reny malala ary ve tsika malagasy izay mpitondra eo zay mitantana an'le firenena mihitsy zany tiako tenena ny sitrapoko sy ny eritreritro no lazaiko ianao maleo tena tanteraka amin'ny malagasy ary tsy misy firenena afaka mifampitady amintsika raha zany hoe arena voajanahary zany aitsika zany ary tena manantsika na solika io na arena kibon'ny tany io na ranomasina io nylazaiko ianao teo fa nisy firenena betsaka ange ny vonona nanampy antsika fa ny vavan'ny frantsay dia hoe anay Madagasikara anazy ahoana fa resaka finiavana politika eo amin'le mpitondra ve zany mampatonga antsika mbola tsy afa-misaraka amin'le reny malala sa hoe inona zany ny tena antony ary rehefa misaraka amin'ireo tsika inona ny ataontsika hoe karazana na toky na garantie ihany koa zany fa avita aleo tena le Madagasikara raha resaka économiquement parlant fotsiny dia mavita Madagasikara ary tsisy afaka mifampitady amintsika vitatsika ny zavatra inona zavatra tsy maniry eto Madagasikara 80% ny malagasy ange tantsahy mpamboly afaka mamboly raha amenao tracteur izy ameo tany izy fa angady kely eny mba hita miasy inona tsy hanomezana an'izany efa impirany nanao an'izany sosikevitra zany dia lazaina fa tsy mety zany ny tiany lazaina amin'izany dia feheziny eo ambanin'ny zanatany fonitsika afaka tanteraka miala ho souverain Madagasikara afaka maleo tena fa le fitondrana misy eto amintsika dia fitondrana sa misy sa fa raha voasa dia name ohitranao teo ny filora tsy mandrava ny tompokola dia name ohitranao miaramila tany malia jereo ny nanaovany azy ary maheny teny ary fa nahazo ultimatum koa ny filiantsika tamin'ny Jean-Yves Le Drian taty iny efa nilazaiko anao teo inona zany ny tena nilazainy tao lazao amin'ny vahoaka malagasy inona ny tsy nasainao ny teny tany amin'ny AGN Nations Unies nefa occasion iray nakana ny firenena rehetra hiaraka aminao satria ianao menatra matahotra ny trahison nataonao tamin'ny vahoaka malagasy eny ary zay makasika an'iny mandeha ny fotoanantsika tsy maintsy resaka toekarena kely koa fa mialohan'izay toekarena zay tena maranantsika anazy dia ny tontolon'ny fifidianana olona Madagasikara raha sitraka ao efa nampiditsika kely ihany mantsy izy teo tamin'ny resaka CNI fa eto ilay fifidianana manokana fotsiny anisany takiny ny vondron'ny antoko politika mpanao fanambarana tsy amin'ny panorama ny amin'ny tsy tokony anatanterana zay fifidianana zay ny faraky 12 ny volana Desambra ho avy zao inona ny antony ary raha ohatra ka tsy tanterahana zany anao ahoana faolany ny feptaona anireo olona Madagasikara ireo inona ny tolokevitra zay arosina Andriamatoa James Ratsima androany eto amin'ny fandarana l'invité du jour mbola betsaka angeny ny zavatra tsy tanteraka alohan'ny anaovana ny fifidianana na reo lazainy élection grands électeurs ireo ary mbola tsy feny ary BDB amanarivony kinona mamaky anao an'le fifidianana anao amboletra indray anao doublon indray
io ara mbola angaviana hoe atao ny fanididina ny adiady rehetrarehetra tokony atao amin'ireny doublon ireny ary le fifidianana zareo teo ihany no mikarakara efa hitany tsy fambiazana nataony ka inona no mahamaika an'zareo anatanteraka ny fifidianana io maheno fa efa mikarakara daty izy ho ka o tsy tanteraka fifidianana io tiaza tanterahana le fifidianana fa reo ny zavatra tokony atao rehetra mifepetra rehetra na ny mpikambany ny asesena ny senisy loy amiko zany ilainavy aloha zany le tokony atao hosoloana le mpikamba na ahoana le resaka rafitra ny faritra sy ny farita misy le tolokevitra zany androany mba tsy hijanona fotsiny hoe ajan'olo le izy dia mijanona treo tsika fa omety tolokevitra satria vahoaka malagasy manaraka atsika androany andriamatoa James Ratsima mety tsy mahafantatra tsy mahazo an'izay resaka tianao ambary zay ka raha sitraka ao dia tena hitsinao mihitsy inona ny tokony ho atao aloha zany tsika l'olo Madagasikara l'olo Madagasikara ny resantsika na ena aloha izy ireo no tenenina hoe valamifolo sisa ny tena tanjona atao nke dia nanala ny président Sénat Rive Rakotovao tsy ho tsony mba olondrareo no apetraka atao ny kimaky politika nataony tao nge fa tsy voalany ny président Sénat zay aloha ray voalohany nametraka fitoriana be lehibe tsy ny olona rehetra ihany fa ny mpanao politika nanao requête maro zay mbola tsisy valiny hatramin'izao valy io reny avereno amin'ny laoniny ny lisy mpifidianana avereno amin'ny laoniny ny grands électeurs zay tokony fidy fa tsy zay tianareo ihany no ampifidiananareo zay dia efa midika fa tsisy zavatra mitombona le fifidianana ho atony teny tsotra ny lazaiko aza manao amboletra ny fifidianana io fa tsy anaiky an'io ny vahoaka tsy ola rebirebenareo mandrakizay eto ny vahoaka na re fifidianana be ny tanàna reny ary nge dia io ataony be ny tanàna mandrehatrafo ny ataony isan'andro isan'andro manakorotana ny ataony isan'andro isan'andro mamorona etra ny ataony isan'andro isan'andro so dia mba mitaditady anakorotana hitondrana firenena ao arina zay ny système ray voalohany mako ataony zareo manakorotana mba zahoana fitondrana moramora ary samy zareo ao anatiny ao ihany no mifanipoditra akondro efa ela no nyteny an'izany ary mahafantatra betsaka miady atrano ve zany tianao tenenina le tsy miady atrano fa fampitifitra mihitsy zara raha mbola tsy misy maty ao ary ny tena tsy mety amiko hitapoko hitam-pirenena ny zavatra ataony tsy misy zay tsy mahalala zavatra ataony fa mbola mangina ny olona satria olon-kendra malagasy dia iverena kely le fifidianana l'olona teo farany ahoana zany le feptaona lany amin'ny volana febroary raika amby roapolo sy roa arivo avy zao inona zany no atao rehefa lany ny feptaonan'ireo sa hiditra anatana ataontsika hoe vide institutionnel institutionnel marina zany mety mandeha amin'izany io raha emitra le izy fa tsy maintsy azakazaka reo amin'ny daty vaovao fa arakaraka ny dato aminy io koa efa voapetraka daholo ve les conditions rehetra anatanterahana le fifidianana fa raha vao tsy manao an'izay dia efa miomana ny alabato miomana ny anao jadona ary le jadona mihitsy ny tsy mety amitsony eto amin'ny firenena malagasy tsy mila jadona ny vahoaka malagasy ny tena marina tokony anaraka amin'ny fipetra rehetra izy zay vao manatanteraka amin'ny fifidianana enary mamaraparantsika lafiny toekarena mba tiako resahana kely raha sitraka ao andriamatoa James Ratsima momba n'ity sakavolatsika zay tena mitotonga na dia mitotonga amin'ity io zany zao ny roa to 504 tena sahirany le Madagasikara andao tsika hitondra anjara brika ataontsika hoe mpanabe anao mba mety hanana tolokevitra ve anao afatsika mampiakatra ny isandam-bola malagasy io eny fa na dia mbola hoe anatina atao hoe crise ara-pahasalamana aza sika tadidinao tamin'ny CFA taloha 1 franc 50 francs malagasy amin'izao fotoana izao 1 franc lazainao teo hoe 4,000 sy 5,4,000 tsy ireo ny elanelany amin'izany io koa mbola système fangijana ny vahoaka malagasy ry zareo nge manapaka n'io kory io nametrahana n'io midimidiny io misy antony daholo nametrahana an'ireny
Ary le vola malagasy ny sandam-bola malagasy io no tena mampahory ny vahoaka malagasy na momba ny exportation io na ny importation samy voakasika io daholo na mividy zavatra na ny exportation antsika ngefa nidina be mihitsy jerevana fotsiny chiffre voaka ny douane regny tsy tantara chiffre nadalan'ny olona amin'ny chiffre voakako eto fa be dehibe tsy rariny ary midina fomba ahoana no azahoan'ny fitondrana mampiakatra ny PIB malagasy io ka zay natanika inona ary ny tokony atao inona ny tolo-kevitra hoentin'ny James Ratsima androany mba tsy hijanona ho tsikera fotsiny hoentinao fanjara-biriky ho an'ny firenena ihany koa mpandraraha malagasy no ampianao voalohany ireo nge ny tena tompony ho ahy fa ny sisa rehetrarehetra mpangalatra karana mpandroba sy ny rehetrarehetra zay tsy ampandoavinao douane tsy ampandoavinao nininina nefa le mpandraraha malagasy terenao ohatra manery inona amiko zany tsy izy ireo malagasy reo aloha ampiana inona mba fanampiana nataon'ireo na momba ny tourisme io na mpitatitra io na ny rehetrarehetra rehefa mpandraraha malagasy reo aloha no ampio au maximum mba hisy ny relance économique fa tsy enjehanao reo indray ny ataonao fahavalo na ny mpanohitra ataonao fahavalo na ny loholona ataonao fahavalo okare samy malagasy tsy fanenjika fa raha samy malagasy tsy tokony hifanenjika eny ary ndraimbava amin'ny resaka fanatanjahantena ny tontolon'ny fédération-ny baolina kitra eto Madagasikara raha sitraka ao any matoa James Ratsima satria anisan'ny mpankafy mpisehatra ihany koa ianao misedra olana mafy le ekipa-pirenena malagasy amin'izao fotoana izao dia ny barean'ny Madagasikara zay tokony hatsika lalao fanazarantena lalao ara-piralahiana manana olana amin'ny resaka arabola misy ihany koa ny fifanondranana eo amin'ilay mpanazatra atsika vahiny Nicolas Dupuis sy ny mpitantana eo anivon'ny fédération ary ny tena manahirana ihany koa biby tsy misy lohany le fédération satria ilay filoha izay voafita ao anatin'izany dia tsy eto an-toerana manao ahoana sy mahoana avokoa ny fijeriny andriamatoa James Ratsima makasika azy tokoka mahafinaritra ihany koa le fanontaniana andriamatoa Gasikara mazava be ny tenika nataonao fifidianana tsy lany ianao dia nataonao zay androana ielany le président élu mba tsy ilazako ny anarany dia Andriamatoa Arzaka Raolona izy no lany président fédération malagasy na foty ny président kafy malagasy io Andriamatoa Amady inona no antony nandroanao niterenao analana ny président élu teo izy tsy nanao ininona ianao fa lasa izy zao dia enjehanao izy ange tsy eto inona ny tediavanao boky émissaire azy inona ny zavatra nataony tsy tatinareo satria resiny tamin'ny fifidianana nareo satria matahotra azy nareo satria mahay no izy ianareo dia ataovy ary ataovy zay andresen'ny barea aza sina olana be dehibe aty sy aroa aza ilikilika any amin'ny tsony ny raharaha fa efa nareo ny eo avela amin'ny malalaky nareo fa ambaran'ny mpitondra fa tsy resaka momba ny fédération fa raha-pitsarana no manenjika azy Andriamatoa James Ratsima foronina daholo zao rehetrarehetra zao tao amin'ny DG ankinapo samako Arzaka taloha alohan'ny amahana vola nge misy contrôle maromaro be dehibe tsy afaka mamoaka izy raha tsy mandalo an'ireo contrôle rehetrarehetra reo ko inona nanenjenao teo izy tsy nataonao zany fa rehefa lasa izy vao zao ianao va menimenina ny rehetrarehetra io sy dia izy nesinao mitondra ny tsy fahamboazanao ataovo azy mitsodrano tsy hoe tsy tia mbary fa tena tia ary anisan'ny tia baolina kitra fa ataovy zay andresen'ny barea dia io kianja lazainareo manara-penitra ataonareo io koa maninona tsy ny vahoaka malagasy aloha ny nampiana za tsy manao hoe tsy atao io kianja io fa vola vaiza tsy ny fifahana iny namean'io zareo volany zareo maizimaizina tany nanaovana an'io ny kianja barea tsy mamasina zao to hoe volan'ny fanjakana madidio mihitsy no anamboarana azy voaraitsika zany mariny zany satria nanontany ny fédération tokoa na tamin'ny fédération foty malagasy zay président malagasy sady fantatro na zay rehetra mambara ao anatiny zay comité na sport rehetrarehetra eto fa vola vaiza nanaovana an'io vola be nge le izy
tsisy nidiran'ny FIFA io nitediavin'ny FIFA ange dia mety tany zay ao izy ny fitondrana eto ny ataonareo ame tany zay dia anao ny stady rehetrarehetra ozy izy may mampona kinona ny tsy nanakenany zany fa nidrongona anao an'io teo inona ny tena ato inona ny tena ambadika politika an'io le vola be mandehandeha ao amin'ny fédération malagasy de football luve no mamay andrareo satria resaka terrain ray de efa vola tsy toko tsy firoany vola be any mandehandeha anatin'io fédération io na ny mpilalao malagasy aza ahoana ny ataonao ny any velany rehetrarehetra any zay raisinao anao lalao iraisam-pirenena ataontsika hoe eona amin'ny Luxembourg izy nasaika aneona tamin'ny Burkina Faso izy vola daholo na déplacement na hébergement na inona avaiza le vola maninona tsy atao mazava le izy zao sady nareo dia mitady anilika miandraikitra any amin'ny président élu fa ny gazety vahiny any ivelany andriamatoa James Ratsima zay mananabaraka atsika mihitsy tamin'ireny kanina farany tao Egypte reny ambarany zareo fa tsy nalo fatrano iny ty ofana taxi sy ny tariny le mpanao gazety le iny ty équipe-pirenena malagasy anisany tomponandraikitra ihany koa le fédération na ao anatin'izany tomponandraikitra tanteraka magnitsy ary tena fanalabaraka ny firenena malagasy ary mariny zany lazainao zany fa betsaka ny tsy nandositra nanao n'izay diny nataony tany satria tsy nanambola andovana an'le izy flora joelona ny tany inona ny tsy nireglena zany zavatra zany io izy zao mbola miteny fa niazy Barea ihany anontaniana question izy ny Barea inona ny tsy nanavotana amin'ny Barea zao anao miala andraikitra dia ilika eo anekafa daholo ny mitady boky émissaire ianao zay olona tokony na vita laniny fédération netiny zotra moramora ny fandehan'ny raharahan'ny baolina kitra korotaninareo satria tsy laninareo dia amoronanareo dossier rehetrarehetra zao hoe nangalatra zao nareo rehetrarehetra reo ve olo marina tsy nisy nangalatra ve tao jereo ny écran plan rehetrarehetra nalazy reny jereo ny bonbon sucette jereo rehetrarehetra reo ary tsy voatanisako eto na hariva ara ny andro ny agegena nataon'ireo ko maninona manentsy olona eny ary mankasitraka anao andriamatoa James Ratsima tapitra ny fotoanatsika araka ny toromarika ny teknisiana isaorana bevaty ianao nanaiky nasainy fandarana maromaro ny resaka tsaroresana kanefa voafetrany fotoantsika mino fa mbola ivereny eto anao amin'ny fotoana manaraka zay anasany ny fandarana anao fa ny androany aloha dia ankasitrahana eram-poeratsaina andriamatoa James Ratsima nanaiky nasan'ny fandarana l'invité du jour asara misy afatra farana fanamariana faminao topoka eny tompoko ny afatra farany dia tsotra aza atao ohatran'iny malagasy fa na inona ho ataonareo tsy maintsy ho afaka Madagasikara ary tsy ho afa bela amin'ny fitsarahan'ny lanitra ianareo aza ampijaliana mivoaka malagasy tapitra maty tapitra mahantra zany no entiny fitondrana io ary tsy azo ekeny zany tompoko makasitraka anao andriamatoa GASCAR nanasa marina fa mahitsitsy ihany ny fiteniko nefa iveriko fa nilainy zany ary engany mba ho raisina amin'ny lavatra tokony ho raisina le izy fa tsy atao anenjehana ny Real TV indray na anenjehana ny James Ratsima mankasitraka tompoko isaorana ihany koa isika rehetra tany atokantrano nanaraka ny fondarana hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa fa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko
Real News natolotry FTC Aluminium. FTC, le monde en aluminium. Niaraka tamin'ny Orange. Maraka foana na ao an-trano azy. Stay in!